Régalez-vous parce que vous êtes dans un pays magnifique. Rencontrez une population accueillante. Découvrez les zones touristiques sur les 4 coins de Madagascar avec Madagascar Airways, vol direct au départ de Pierrefonds vers Antsiranan, Sainte-Marie, Thomassen. Madagascar Airways, la ponctualité, le confort et service business class à bord avec un prix raisonnable. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Retrouvez la beauté de Madagascar dans Zaatan avec Volnik, l'eau du bonheur. Madagascar Airways, la ponctualité, le confort et service business class à bord avec un prix raisonnable. Madagascar Airways vous présente Zaatan. Ankafaliana indray tsy dia ny fandaharana Zaatan tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy miarabanao izahay ary dia asainay ianao hanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Iresaka ny nosy be sy Fort Dauphin tsika ao amin'ny teny ity saingy tsy tony mahazatra antsika izany hoe tsy hitsidika circuit na site touristique tsika fa hoentinay nareo ampafantarinay karazana lalao nentim-paharazana vitsivitsy izay anisany mahasarika mpizahatany ihany koa any amin'izany toerana izany zany hoe ankoatra ny fitsidiana ny site touristique sy ny circuit mahazatra dia misy ihany koa fankafizana ny lalao nentim-paharazana izay atolotry ny opérateur atsika na ny agence de voyage moa zany izay miara-miasa amin'ireny touriste reny any amin'ireny toerana ireny. Ndao arahantsika avy hatrany ary ho fanadihadiana. Fialamboly sy fialantsasatry ny mpizahatany mandalo eto Nosy Be ny mijery adina Kola rehefa avy ny tety ireo nosy manodidina miaraka amin'ny valan-javaboary. Eto amin'ny centre ville no tena fanaovana azy ity eto Nosy Be ankaiky ny salle d'œuvre. Ny mpizahatany sy ny mpitsangatsangana no maka fahafinaretana amin'ny fampisehoana fa tebiteby sy ady amin'ny anarany tokoa ho an'ireo tompon'akoho sy ny piloka. Etsika efa fahita amin'ny toerana sy firenena maromaro ny fampiadiana akoho fa mbola liana kokoa ny eto amintsika foana nefa ireo vahiny mpandalo eto Madagasikara. Amanetsy ny maro ny vola miodikodina amin'ny fampiadiana akoho ary saika mankafy azy ty avokoa ny saranga rehetra. Raha fampiadiana akoho sendranay teto Nosy Be ity zao ohatra dia nisy akoho nafarana avy any amin'ny faritra Androy mihitsy noho ny tanjany sy ny karazany. Mbola resaka ady sy kolontsaina ty amin'ny faritry Nosy Be ihany fa saingy olombelona indray no mifampikatroka amin'ny kilalao morengo watch. Adversaire ny soady efa heny rango tamin'ny semaine loso. Aty Jamanjary eto amin'ny kianjan'ny Labanany indray ny fanaovana azy ity isaky ny alahady. Sendra fiadinam-boara moa ny fandalovanay teto. Araky ny kolotsaina malagasy sy ny tantara dia eto ampanaovana moraingo no miteny lehilahy mahery nafanoro lany mpanjaka tamin'izany fotoana. Izay mpandresy no mahazo sitraka aminy ary mety hanaitran'ny fitokisana mihitsy azy fa ny teto Jamanjary kosa dia bajajo no lokany divany. Misy mpitsara toy ireny taranja ady totondry amin'ny Olimpika ireny no morainga eto amintsika. Hamarinina tsara koa ny fahasalaman'ny tsirairay mialohan'ny hikatrohany. Soroina ny zavatra mety handratra amin'ny mahalalao ny toetsaina entin'ny moraingo watch. Ny hoho lava zao ohatra dia tsy maintsy tapahana. Eto koa ny mpanao vonjaina raha sendra misy patsiray tsombivavy.
efa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoan'ireo mpandaharam-pitarika mpizahatany eto amintsika ny mijery hetsika toy izao aty Nosy mba hoentina ampahafantarana ireo kolontsaina mampiavaka ny faritra. Izany koa no antom-pisian'ny mpitandro filaminana no sady isorohana ny mety ho korontana amin'ny mahamaherihery ny kilalao mirengo ohatra. Aty Tolagnaro indray sika zao eto amin'ny torapasiky ny Ankobo. Lalao ara-panatanjahantena nentim-paharazana malagasy atao hoe ringa no mahavoro olona eto Ankobo ity isaky ny alahady. Vory eto avokoa ny mponin'ny Faradofay anohana ny andraranginy. Lalao sy fanatanjahantena nentim-paharazana Fokobara, Antandroy, Antanosy ny ringa. Tolona moa tena mitovy aminy raha amin'ireny lalao olimpika ireny, fa mba ahazontsika tsara ny fitsipy-dalao amin'ny ringa dia andeha rahantsika vitivity ity fanazavany ity. Izay farany mahery dia atao hoe tale. Dia ny faharoany izay atao hoe sakely. Ka amin'izay mahanentim-paharazana an'izay dia maromaro ny zavatra izay tsy maintsy miaraka aminazy eo. Misy ny pikatrehaky. Ny pikatrehaky dia apela mandrombo amin'ny ringa izay manao talivolo mitibikasena zao. Ao koa ny pikatrehaky lehilahy. Lehilahy koa dia mitondra mandoliny mandritry ny fotoa anaovana ny ringa iny. Ny apela koa dia mboa manana ny andraikitry mamafa ny laindringa rafa avy ny fandavoany mandritry ny fotoana anaovana ny ringa. Toy ny lalao rehetra dia misy fitsipika tsy maintsy hajain'ny mpilalao na mpiady ny ringa. Mazava ho azy fa ny mandaka no tsy azo atao. Ny vehivavy pikatrehaky manao dokodoko an-tsena moa no tena hita fa fandrisika ireo mpilalao indrindra rehefa mahalavo izay. Marina fa misy karazany maromaro ny ringa ka arakaraky ny karazany ny fomba fiady. Ny ringa koa zany dia misy stily maromaro agnatiny ao. Ao ny babiny, ao ny ketra, ao ny valiboto, ao ny enga. Izay zany misy stily agnatiny ny ringa ao. Ny ofisy miparitry ny fizahantany ety Anosy no nikarakara ity hetsika ity mba hoentina hamenona ny fotoan'ireo mpizahatany sy mpitsangatsangana mandalo aty Tolagnaro.
araka ny nanarahantsika azy teo ireny dia tena mameno ny fandaharam-potoana mpizahatany tokoa ny fijerena ireny lalao nentim-paharazana ireny, izany hoe ankoatra ny fitsidiana ny toerana mahafinaritra izay ahafantarana ireny toerana ireny toy ny ranomasina sy ny alan-javaboary izay matetika moa miala lavidavitra ny tanàna, dia azo atao tsara izany ny mijery an'ireny lalao nentim-paharazana ireny eo an-tanàna. Fa anisan'ny tena manahirana ny mpizahatany ihany koa na teratany malagasy na vahiny rehefa tonga amina toerana anankiray dia mitady ny hoe aiza ny toerana mba hialana voly na coin mba hanalanalana azy rehefa arivariva iny dia atao anaty fandaharana dia ampahafantarinay coin anankiroa nareo any Morondava sy any Nosy-be afaka anaovana izay hoe fanalanalana azy kely izay, ndeha ho rahantsika avy hatrany izay fanadiadiana izay. Alahady ariva Nosy-be, toerany iray faliany be sy ny maro ny eto amin'ny Taty Krisy eto Madiro kely. Ambiance moa no tena mahalaza ny antony ahatongavany tsirairay eto no sady alavolo mba hahamaivamaivana ny fiatrehana ny herinandro vaovao. Eto no fihaonan'ireo mpizahatany sy mpitsangatsangana aty Nosy-be hanao ambiance na hijery ambiance amin'ny alalan'ny fifaninanana mandiha ohatra na hisakafo sy hisotrosotro. Raha mandalo Nosy-be ke tsy mandeha mandalo amin'ny Taty Krisy ohatrany tsy nahita Nosy-be zay satria aty ilay ambiance folklorique mihitsy dia hitako ohatrany karaha ohatrany carnavaly tous les dimanches isaka dimanche ohatrany le rendez-vous mihitsy eto. Tena mampiavaka ity toerana ity ny fisian'ny plage na torapasika ato ambadika ka mampangatsiatsika ny mpilanonana rehefa amin'ny arivariva. Zay ataonao ireo famille miaraka amin'ny zanany, les copains, groupe de copains sy ny karazany mandeha ity dia izay le objectif nanaovanay ty le ambiance aty amin'ny Taty Krisy. Nosy-be efa malaza touristique dia maro le raha jereva Nosy-be mandeha mijery ny Ankomba, le hôtel sy ny karazany fa ny anay zay le côté ny ambiance. Koranam-pianakaviana no tena iraisana eto amin'ny Taty Krisy. Azo lazaina fa eto koa no isan'ny toerana mihaona ny mponiny Nosy-be amin'ireo vahiny mandalo aty an-toerana. Amanjatony ny mpizahatany mandalo eto isaky ny alahady. Tanjona ho Taty Krisy teo ny hitrandrahana ny tombony ananantsika ara-pizahantany na amin'ny toerana io na amin'ny fiarahamonina feno filaminana mampiavaka antsika malagasy satria dia fantadaza hatrany ivelany mihitsy ny lazany ambiance eto amin'ny Taty Krisy Nosy-be. Tous les grillades de poissons, grillades de brochettes, pakopako. Raha zavatra tsotratsotra foana satria tsisy hoe ty prix vazaha ty prix gasy satria samby hoe mahita ny fanandrify azy ambolo jiaby. Ho ana au moins une centaine de touristes isaka alahady. Reo zay raha tsy la plage eto izy dia devant ny bar any. Dia agny izy zay tsy tiany le mipetraka ndraindray rehefa ry tegna isaka re tonga eto taty malaza aminay agny ty raha ty zay mandeha ty Nosy-be exprès jerany ambiance amin'ny Taty satria regny avy ety dia lasa hitanareo rehefa avy eo akory ataonareo mandihy magnino. Aty Morondava indray isika ny fahatsorany fahaizany mandray olona fanandratana ny kolotsaina amin'ny faritry Menabe ao anatin'ny filimy na fomba fijery rasta no tena ahafantarana ny Jean le Rasta ato amin'ny Oasis eto Morondava. Toerana isan'ny tena mahasarika mpizahatany koa ny mandalo ato amin'ny Oasis. Ankoatry ny fahaizany Jean le Rasta mandray olona mantsy dia mozika nentim-paharazana aty amin'ny faritry Menabe koa no androtsorotsiny ny mpandalo ato. Feeling Rasta, feeling Menabe, ireo mitambatra ny tena mampafanafana ny lanonana ato amin'ny Oasis. Mba harao ange ny filazan'ity vehivavy portugaise ty azy. C'est magnifique. Là, j'arrive de loin et puis je suis en train de vivre un truc magique. Merci, merci madame, merci Morondava, merci au groupe. Je vais acheter le CD direct après. Merci madame, merci les gens ici, ils sont super. Vraiment
super. C'est la première fois que vous passez à l'Oasis à Morondava? C'est la première fois. C'est la première fois pour moi. Je suis venue une semaine ici. J'ai vu les baobabs, j'ai vu les tingis, j'ai vu beaucoup de choses. Et là, ce soir, je vois de la magie. Souvent, on s'est rencontré des enfants. Et ils te disent, comment bon face à votre face. hita eto amin'ny Oasis avokoa ny sarangan'olona rehetra vahiny na teratany malagasy tsy voatery ho rasta akory vao afaka mandalo ato. Je voulais vous dire que surtout moi je suis bordelais, je connais l'Oasis que depuis 2 mois et demi maintenant. Je le fréquente régulièrement et quotidiennement et je dois reconnaître que Jean est un monsieur qui est comme ça, son épouse idem, c'est vraiment la petite star de Morondova et j'espère qu'il va le rester. Pour moi personnellement, Jean est une légende vivante. Matianina misehatra ny fizahantany Jean le Rasta amin'ny mahagidy azy nandritra ny taona maro fa ankoatra io dia mpanakanto koa ny lehilahy izy mivady no miara mitantana ny bar resto Oasis eto Morondava. Toerana anankiray natao ho an'ny rehetra fa indrindra moa ho an'ny vahoaka malagasy zay liana teo avy hijery hamangy ary hanao visite zany hoe hanao fitsidihana kely mikasika ny région Morondava. Donc natao zao a dia mba natao fampandrosoana ny firenena indrindrandrindra ary ny région eto Menabe koa. Alors tout simplement pour vous dire qu'ici à l'Oasis on s'amuse énormément. C'est le seul endroit je pense qu'à Morondava où on peut s'éclater. Voilà, alors venez tous à l'Oasis. Kings, Lord of the Lords, one all spiritual, peace and love, Lion of Judah, Jah Rastafari. Legalize tsy mba makasarotra raha Jean le Rasta fitaovana fanamafisam-peo tsotsotra no ampiasaina miasa hatramin'ny tavoahangy plastika manaingo ny feon'ireo zava-maneno tendrena na kapohina. Azadino ary ny mandalo makamakaina na miala sasatra eto amin'ny Jean le Rasta rehefa avy nitsidika ireo toerana maro be mahasarika mpizahatany ety Morondava. Madagascar c'est un beau pays aussi Jean le Rasta teo ngamba tsy sandany zany kosintsika satria tena marina fa tsara ny eto amintsika tsara ny eto Madagascar izahay ato anatin'ny fandaharana raha teo koa moa tsy mitsahatra mampiseho anao mampafantatra anao ireo zava-misy eto amin'ity firenentsika ity. Ho amin'ny fandaharana manaraka dia io zavatra hafa indray nentinay aminareo zany hoe toerana hafa indray ihany koa no tsidiantsika fa tapitra eto aloha fandaharantsika ho amin'ity anio ity. Isaorana ireo nanampy anay tamin'ny fanatotosana fandaharantsika tamin'ity
ity anio ity anisan'izany ny compagnie aérienne Madagascar Airways, ny tour opérateur Madagascar Tourisme, ny rano Volnique, Yannick Beauté mpanao ny tarehy sy ny taovolo, tsy adino ny mpampiatrany fandaharana dia ny restaurant Il Giardino di Lorenzo ety Andohalo. Dia manome fotoana ho anao indray ho amin'ny tapabolany an'ito izao fa ny famirenana fandaharantsika dia amin'ny alakamisy amin'ny 6 raha rehefa avy eo kosa tonga dia hitanao amin'ny Facebook sy YouTube ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Dia mirary anao anao faran'ny herinandro mahafinaritra tompoko lasy tompoko vavy mametraka mandram-peona ho aminao ho amin'ny tapabolany anio indray. Veloma tompoko. Madagascar Airways, la ponctualité, le confort et service business class à bord avec un prix raisonnable. Madagascar Airways vous a présenté Zahatan. C'était Zahatan avec Volnic, l'eau du bonheur. Régalez-vous parce que vous êtes dans un pays magnifique. Rencontrez une population accueillante. Découvrez les zones touristiques sur les 4 coins de Madagascar avec Madagascar Airways. Vol direct au départ de Pierrefonds vers Antsiranan, Sainte-Marie, Thomassen. Madagascar Airways, la ponctualité, le confort et service business class à bord avec un prix raisonnable. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage.